Miara-batitra rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Efa nateraka indray ve ianao? Izany fanontaniana izany dia avana no apetraka amintsika rehetra izay mahita ity vidéo ity. Ary mba hanampy antsika ahafahantsika mamaly izany fanontaniana izany dia misy izao fanazavana izao. Asaiko ianao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny Jaona 3 no tena miresaka ity resaka fahaterahana indray ity. Ary resaka izay ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy no voasoratra ao. Ny zavatra tena manaitra aloha avana rehefa mamaky an'io texte io sika dia ny amin'ny hoe Nikodemosy dia mpitondra fivavahana ambony kanefa tsy mbola nateraka indray. Mety isy zany olona mpitondra fivavahana ambony kanefa tsy mbola nateraka indray. Zany fariseo zany dia tena hoe mpampianatra lalàna, mpampianatra soratra masina, teolojiana zany raha teo amin'ny Jiosy. Kanefa dia hitantsika eto ny amin'ny hoe tsy hainy akory ny amin'izany atao hoe fahaterahana indray izany. Zavatra loza izany. Ny zavatra tokony ho fantatsika ary raha vao miresaka fahaterahana indray sika dia ny amin'ny hoe ny fahaterahana indray dia tsy inona fa fanavaozana ny dikany. Ny teny hoe fanavaozana sy ny teny hoe fahaterahana indray dia zavatra iray ihany izany eo amin'ny soratra masina. Any amin'ny Matthieu 7:20 dia misy ilay teny manao hoe hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana dia jereo tsara amin'ny baibolintsika fa ilay teny hoe fanavaozana misy marika kely eo akaikiny eo dia rehefa hazavaina ilay izy dia misy hoe grika fiteraham-baovao. Zavatra iray ihany izany. Ary rehefa tena jerevanao ny dikan'io teny hoe fanavaozana io amin'ny teny grika dia hoe paligenesia. Ilay palinina dia hoe vaovao na hoe indray, dia ilay genesia dia ilay hoe genesis fanombohana, fiandohana, fahaterahana. Izany ny dikany. Izany hoe tena fanomboham-piainana ity ilay hoe fahaterahana indray ity. Ary ny zavatra izay tsara ho fantatsika dia ny hoe asan'ny fanahy masina izy io. Izany mahatokana hoe ateraky ny fanahy. Ilay fanahy io grand F. Fanahan'Andriamanitra satria ilay avy any ambony hoe indray. Ary ilay hoe ateraky ny rano dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra io. Io rano io dia tsy ny batisa io. Satria raha ataontsika hoe batisa io rano io dia lasa ohatran'ny hoe batisa zany fepetra azahoana famonjena satria hoe ateraky ny rano sy ny fanahy vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy batisa io. Fa io rano io dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy any amin'ny Petera 1:7 manao hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho loha fa tamin'ny voa tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia hoarina any amin'ny rano, hoarina amin'ny rano rehefa jerevantsika ny Efesianina 5:5-20 ny amin'ny hoe mba hahamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Ny rano fanasana dia ny teny. Izany hoe ny teny dia hoarina amin'ny rano. Ka raha vao miteny izy hoe ateraky ny rano sy ny fanahy dia ilay tenin'Andriamanitra dia ilay fanahan'Andriamanitra no anatin'izany resaka izany. Ary ny inona ilay ateraka, inona izany ilay hovaina dia tsy inona fa ny fanahinao, ny fanahiko. Satria hoy izy manao hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ilay fanahy voalohany io dia grand F fa ilay fanahy faharoa dia F kely. Izany hoe ilay fanahy kely io dia ilay fanahintsika olombelona io. Io ilay fanahintsika io no avaozona. Io ilay ateraka. Ka ilay fanavaozana dia tena hoe misy processus na hoe fialana amin'ny fahafatesana ao amina fiainana. Ilay antsoina hoe régénération. Izay ilay izy. Ka ilay fanahintsika zany raha mbola tsy nateraka indray sika dia tahaka ny hoe maty. Ny fanahintsika io manko dia hoarin'ny soratra masina amin'ny jiro io. Any amin'ny obolana 2:7 dia hoe jiron'i Jehovah ny fanahin'ny olona. Hoarina tahaka ny jiro ka jiro maty io raha mbola tsy nateraka indray ianao, mbola ao anatin'ny aiziny ianao zany. Fa rehefa nateraka indray, rehefa tonga ilay fanahan'Andriamanitra nandrehatra an'io jiro io dia amin'izay fotoan'izay velona ilay olona. Misy an'ilay hoe processus niala tamin'ny aizina ao amin'ny fahavelomana dia amin'izay fotoan'izay mirehatra ilay jiro. Lasa ny aina anatin'ny fahazavana izy. Ka izay ilay fahaterahana indray. Ny zavatra izay tsy maintsy ho fantatsika nefa dia ny amin'ny hoe misy finoana takinana anatin'izany fahaterahana indray izany. Dia tsy inona fa ny finoana ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Tsy tonga ho azy ry havana. Eo amin'ny 4:4 sy 5:20 rehefa miresaka amin'ny Jaona 3 Jesosy dia mitantara izy ny amin'ny mena ranavarahana tany anefitra. Satria hoy izy manao hoe tahaka ny nandratan'i Mosesy sy ny mena ranavarahana tany anefitra ny tsy maintsy nandrantana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Ilay zanak'Israely tamin'izany fotoana izany tena teo andalam-pahafatesana no ilay aretina vokatry ny kaikitra nataony mena rana afo. Dia izay rehetra nijery ilay mena rana varahana nahantona tambony hazo no nahazo fanasitranana dia tahaka izany koa.
no nazo fahavelomana ireo dia tahaka izany koa isika tsy maintsy miverina amin'ny hazo fijaliana isika dia mino ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana dia io finoantsika ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana io no mahatonga antsika ho vovonjy. Ary izay no mahatonga anazy milaza amin'ny Jaona 3 ihany manao hoe nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy maintsy mino an'i Jesosy Kristy isika ary mino an'ilay asa-pamonjena izay nataony teo ambony hazo fijaliana tahaka ilay menarana varahana tamin'ny fotoan'andro. Ary inona no mahatonga ilay tenin'Andriamanitra tafiditra araka ilay nitenina teo ambony teo nateraka ny rano satria ny finoana dia avy amin'ilay tenin'Andriamanitra araka ny Romanina 10:7-12. Tsy maintsy mino ianao. Ahoana amin'izay ary ilay mino zany dia tahaka an'izao ny amin'ny hoe mino ianao miara le fionoana manko dia tena fiombonana mihitsy fanekenao any anatin'ny fonao mihitsy manao hoe za dia manaiky fa ny fahotako rehetra ny fahadalako rehetra ny fahazaran-dratsiko rehetra ny zavatra rehetra izay namatotra rehetra hatramin'izay dia miara maty amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana fa izany no nahafatesany teo ambony hazo fijaliana miara maty aminy eo ambony hazo fijaliana dia izay finoanao izay ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tongava aminao arak'izay nonao. Ny fanahin'Andriamanitra ny manatanteraka an'izany anatin'ny fanahinao any rehefa mino an'izay ianao fa tsy mijanona amin'ilay fahafatesana ilay izy fa ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha mino ianao fa niara maty tamin'i Kristy dia mino koa fa hiara-belona aminy kosa isika. Any amin'ny Romanina 1:9-5 izany hoe rehefa maty Kristy dia natsangana izy nanana ilay fiainam-baovao izy rehefa avy eo. Dia tahak'izay koa tsika hoe mino fa niara-maty tamin'i Kristy teo ambony hazo fijaliana dia mino koa fa miaraka atsangana amin'ny Kristy amin'ny fiainam-baovao. Dia izay ilay finoanao izay no tanterahan'ny fanahy masina ao anatinao dia mahatonga anao velona ny fanahinao satria nino ianao ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Zavatra any anatinao any izany tsy hitan'ny maso akory nefa dia izao azo tsapaitanana ny vokatra eo amin'ny fiainanao. Izay no mahatonga an'i Jesosy Kristy ny teniny amin'ilay izy tahaka ny rivotra ozy izy dia mitsoka amin'izay tiany renareo ny feony nefa tsy fantatrareo izay avinina izay alehany dia tahak'izany izay rehetra teraky ny fanahy. Io rivotra io tsy hitan'ny masonao io fa renao fotsiny ny feony dia rehefa mihetsika ilay azy toy izany hoe misy rivotra eto izay dia ohatrany koa isika any anatinao any ilay fiovana any anatinao any no hoe potika ilay fahotana any anatinao any hoe mirehatra ilay jiro fa izao eo amin'ny fiainanao misy ilay fiavaozana misy ilay fiovana izay hitan'ny olona azo tsapaitanana mihitsy ny amin'ny hoe hoay toa tsy nangalatra intsony hoay toa tsy miteny raha intsony hoay toa tena tsy nijangajanga intsony hoay toa tena niaina tanatin'ny fahazavana amin'izay ny fiainany tsy nandeha tamin'ny aizina intsony efa mitaloha maty ilay jiro tao anatin'ny aizina fa rehefa natsangana miaraka tamin'i Kristy dia nirehatra ilay jiro mandeha amin'ny fahazavana. Ary rehefa jerevanao io Jaona 3 io dia miresaka an'izany hoe aizina sy fahazavana izany izy ao amin'ny faraparany ao. Tsy tonga ho azy izany fa mifandray daholo izany rehetrarehetra izany ka dia izany ry havana no atao hifahaterahana indray ilay fiovana mihitsy ilay fiavaozana mihitsy ilay fialanao tao anatin'ny faharatsiana dia fiainanao anatin'ilay fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Dia raha taloha ianao raha mbola tsy nahavaozina dia mbola fiainana ara-nofo fa rehefa no havaozina dia tena ilay fiainana ara-panahy ilay fanahin'Andriamanitra amin'izay no mitarika ilay fanahin'Andriamanitra amin'izay no mibaiko dia ilay sitrapon'Andriamanitra amin'izay no atao dia ilay fiavaozana zany amin'izay fotoan'izay dia tahaka ny zaza tena olona iny kanefa mbola mila mitombo tena fiavaozana feno nomen'Andriamanitra antsika ny fahaterahana indray kanefa dia fiavaozana mila mitombo isan'andro isaka ny mandre tenin'Andriamanitra isika. Dia ny zavatra tena hoe fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe efa nateraka indray ve ianao efa tsapanao ny ova ve ny fiainanao tanteraka aminao ve ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy ka efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo. Ahoana ny hatanteraka an'izany dia tsisy afa-tsy ny finoantsika ihany satria ny tenin'Andriamanitra manazava antsika an'izany dia mino an'izay tsika androany ary manasa anao mihitsy amin'izao an'io izao minoa ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony hazo fijaliana ekeo fa maty anao izy ary ekeo fa mivelona miaraka aminy koa ianao ekeo fa potika teo ambony hazo fijaliana tao aloha ny fahotanao ary olom-baovao ianao. Izay finoanao izay no amonjenanao izay finoanao izay no mahatanteraka ny fahaterahana indray izay asan'ny fanahy masina any anatinao vokatra ilay tenin'Andriamanitra izay no renesinao ary dia izany no tian'Andriamanitra iainantsika. Tsy voatery tadidy ilay daty les jours de conversion fa ny tena zava-dehibe dia ilay fiainanao azy ny amin'ny hoe niova ny fiainako
no avozin'Andriamanitra ny fiainako lasa zanak'Andriamanitra fa zay tarihany fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra efa miaina amin'ny fahazavana zao tsy miaina amin'ny aizina intsony ary zay no mahatonga ny mitandrema isika fa mety misy ny teolojiana feno fahalalana fotsiny fa ny fiainana mbola fiainana anatin'ny aizina ihany fiainana mbola anatin'ny loto ihany fiainana tsy miaina le fahaterahana indray ary mety misy ny kristianina mety hoe décolonizina zao na izao fa tsy passeport idirantsika any an-danitra izany fa le fiainanao miova move ny fiainanao no vain'i Jesosy Kristy move enao mino fa ny fanan'Andriamanitra dia tena manovanao izay no fahaterahana indray ary zay no takian'Andriamanitra amintsika fa dia mirary soa antsika rehetra mino sy manantena riavana fa itsika rehetra zay mahita izao video izao dia olona efa nateraka indray ary raha mbola tsy nateraka indray anao anio azonao ataonao ateraka indray raha mihinanao fa mahataonao teo ambony azy fijaliana Kristy ary manaiky koa ianao manao hoe novelomina miaraka aminy koa ka manomboka zao dia ny fanahiny no mitarika isan'andro dia anaiky ny fanavaozana zay ho ataon'ny fanan'Andriamanitra mba hahatonga ana ho tonga amin'ilay fahalehibiazana zay takian'Andriamanitra hitovy amin'ny Jesosy Kristy ary zany no afatra zay hoentina amintsika raha nasoanao zany dia zarao ary asio zay meny koa ty pejy ty ahafahanao mahazo ireo fampianarana samihafa amin'ny ho avy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.